Fa efa nisy mofo ny fialan'ny gouvernemanta sy ny senita androany nandinihana ny resaka fandriam-pahalemana izay indrindra amialoha mandritra ary aoriana ny fifidianana filoham-pirenena fiodinana faharoa sy fifidianana sy olom-bavam-bahoaka izay ho tanterahana ny faharoapolo ny volana desambra ho avy izao. Ivadika lafim-baovao kosa isika Tokatrano eo amin'ny 200 eo no atahorana ho traboina ao amin'ny fokontany Andranomahery rehefa fotoam-pahavaratra. Izany moa dia noho ny fiakaran'ny rano. Ankoatra izay dia miteraka aretina ho an'ireo mpianatra ihany koa ny fofony loto akaikin'ny sekoly ACMAD rehefa vanim-potoana fahavaratra ihany. Efa nahitana fiakaran'ny rano raha ho an'ny fokontany Andranomahery. Anisan'ny olona sedrain'ireo mponina amin'ny toeran'iny izany. Ho an'ireo olona mipetraka amin'ireo trano anaty tambary dia voatery miampita lakana izy ireo rehefa hiakatra tanety, rehefa tena miakatra andraro araka ny fanazavan'ireo mponina mipetraka amin'ny toeran'iny. Ho an'ity renim-pianakaviana iray ity izao dia efa taonany maro no mipetrahany araka tamin'ny fianakaviana tamin'ny toeran'iny. Ny rano aloha amin'izao dia miakatra mihitsy fa io zany arakarak'ilay fivoahan'ny rano aty aminay dia misy lakan'ny rano efa mivoaka ny rano amin'izao tsy dia atahorana loatra ngamba ny tondradrano mitika. Amin'ireny aloha izay dia ohatrana manokana izao dia tena eny an-tambary no mipetraka dia mandeha lakana izay dia raha vao tondradrano mihitsy izany dia miakatra ety an-tanety daholo ny olona eny ampovoan-drano mamonjy sisy tanàna ety ambony ety. Ho an'ny sekoly ACMAD manabe ireo zaza sahirana indrindra ireo tsy manana kaopina aterana hitan'ny fokontany Andranomahery izay miorina amoron-drano dia nambarany fa nandritra ny efa taon'ny ijoroan'ny sekoly dia tsy mbola niteraka olana tamin'ity sekoly ity ny fiakaran-drano saingy ny fisian'ny fako kosa no anisan'ny miteraka olana amin'ny rivotra iainan'ireo mpianatra. Ny zava-mitranga ity zany rehefa tondradrano dia ety ny olona manodidididina ety zany zao dia misy andro ny hoe loto kely isan-karazany indrindra zao le fasy etsy amin'ny bevana etsy amin'le olona zany mba misy ihany hoe manara-dalana amin'ny momba le fako. Ny rivotra iainana zao ninay dia somary maloto mihitsy satria ny fako miparitaka eraky ny lalana zany dia lasa mietrekety amin'ity zany ny fahasalamana zany lasa mietreky amin'ity zany lasa voasery eo ankizy izay tsy mataty an'le fofona zany. Nambaran'ny filoham-pokotany ao Andranomahery ary fa 200 eo ny tokatrano atahorana ho traboina rehefa miakatra ny rano. Tsy misy fipetra raisina afa-tsy sy ny fanentanana ireo mponina mba hanamafy ny trano indrindra amin'ny trano azo sy ny mba hialan'izy ireo amin'ny toeran'iny raha toa tsy manana fahefana amin'izany. Eo ihany koa ny fanamboarana lalana izay mampita amin'ny trano anaty tanimbary.